Tompoko lasy tompoko vavy ajaina faly tafiaraka aminao indray ny tenako amin'ity takariva ity ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra ma-TV izao kotolorana ny araba renao izay mbola tafiaraka aminay mitoy ny fanamboarana ny lalana ratsy eto Antananarivo renivohitra manambana ny tokona ihany koa ny mpianatra avy ao anivon'ny sampam-pampianarana siansa eny Ankatso tapaka io maraina io itetezany Manakara be ao tampon-tanànan'ny Manakara ary nidiny fotony ny falotony rano teto andrenivohitra ny gouvernemanta tamin'ity androany ity ireo ary no isan'ny vaovao izay hoarantsika amin'ity takariva ity koa sainam-panajana renao anjoy hatramin'ny farany eo amin'ny setry ny fampianarana ambony avy hatrany dia manome fotoana ny tompona andraikitra amin'ny fanifanany vatsim-pianarana ny mpianatra ao amin'ny fakulté ny siansa eny Ankatso hatramin'ny zoma ho avy izao moa no hanomezandry ireo izay fiam-potoana izay ary manambana ny tokana araka izany ireto mpianatra raha toka tsy misy ny vahaolana sy maromaro tsiraisana hita andeha hojerentsika avy hatrany ny sary manambana anao fitokonana ireo mpianatra ao amin'ny faculté des sciences ety Ankatso mbola tsy voaloha ny vatsim-pianaran'izy ireo ao anatin'ny liste additive misy ny mbola tsy nahazo hatramin'ny efa 7e paiement ka mampimenimena ireo mpianatra manome fiam-potoana amin'ny tompona andraikitra izy ireo hatramin'ny zoma ho avy izao le zavatra mitranga ety moa zany izay reto moa zany dia mpianatra atao amin'ny faculté des sciences izay zany dia mampatsiahy sy mitaky amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny boursan'ny mpianatra ao amin'ny liste additive mariana moa zany izy ity fa be da be mpianatra atao amin'ny faculté des sciences tsy mbola nandray ny anjarany hatramin'ny équipement sy ny boursa nanomboka tamin'ny taom-pianarana 2014-2015 ty hatramin'izao zany mbola tsy nandray an'izay mariana ihany koa moa zany amin'ireo mpianatra be da be tsy mbola nahazo ireo fa efa voamarina hatrany amin'ny établissement hoe mpianatra inscrit passant tokony handray an'izay boursa sy équipement zay kanefa moa dia hatramin'izao dia mbola tsy azo zay ka zay no anaovanay fampatsiahivana kely sy fitakina amin'ireo fitondram-panjakana izay tokony hamahany olana mbola misy zavatra vary mangatsika ty Ankatso tokony mbola réglena zany amin'ireo mpianatra hoe satria mampalahelo dia mampalahelo raha hoe samy mpianatra mitovy zoa misy mahazo misy tsy mahazo dia zay no mampiahiabe amin'ny mpianatra zany ka mba entanina fitondram-panjakana mba hamahany olana farak'izay efa misy moa midingana izay nataon'izy ireo ny valiny kosa dia ny hoe miandry ny teti-bolam-panjakana izay nasipanitsina 5 tamin'ny volana novambra efa mipaka kosa ny 4 mbola tsy fantatra mazava hoe anahoana ny volan'izy ireo miady saina ireo mpianatra rita fa misy fiantraikan-dratsy eo amin'ny fianarana izay ataon'izy ireo ny zavatra setrainay zao zay zao amin'ny liste additive dia zay araka ny vaovavoranay efa tokony tamin'ny 3e mois zany nandray nefa natramin'izao mbola tsisy na équipement na premier mois na ina vokany eo amin'ny fianaranay satria ao anaty 2e semestre zay tsy maharaka tsony zay satria amin'le 2e semestre iny mihitsy tena betsaka ny dépense mila manao boky mila mandeha voyage d'étude mila na frais fotsiny ary na ny sakafo foto-tsakafonay eto zao katsaka satria zay nitakatray dia zay zany mahatonga anay mangataka amin'ny fanjakana mbo hijery akaiky ny le situation zany satria zay tsy maintsy mianatra hiafara amin'ny fitokonana ny fitakiana izay ataon'ireto mpianatra diso ny fampanantenana izay nomena azy ireo ka mbola manao antsoava aloha izy ireo hatramin'ny zoma ho avy izao araka ny nampanantenana anay nampanantenana ny fanjakana hoe tamin'ny 3e paiement na 4e paiement izy mendry mipehany zareo dia nefa hatramin'izao izy zao efa hatramin'ny 7e paiement mbola tsy mipeh ihany zareo dia mitaky zany zay amin'ny fitondram-panjakana hoe mba voay le vola satria zay mila vola zay mpianatra na mifanaovana boky sy photocopie sy ny frais sy ny ohatrohatr'izay dia mangataka zany zay mba avoaka para-pahatonga amin'ny azo oaly izy fa raha ohatra hoe tsy misy mifandraisana andraikitra dia mety afara amin'ny hoe grève sy zany zany amin'ny herinandro tsy voalohany no misy ny fitokonana sy fitakiana izay ataon'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo mitaraina izy ireo no ny fahasarotana izay hatrehan'izy ireo amin'ny tsy fahazonana vatsim-pianarana eto aloha dia ansoavy no anairan'izy ireo ny tompona andraikitra ahina kosa ny sy mikorotana eny amin'ny anjerimanontolo amin'ny herinandro avy izao raha toa ka tsy misy ny vahaolana hatramin'ny zoma io